Maro ireo tanora no tsy manana antonasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, miteraka ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fandriam-pahalemana. Fitaovana iray eo am-pelantanan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny fandarana asa Formaprod ho fanatsarana ny taham-pamokarana amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa ny tanora eny ambanivohitra mba hananana izy ireo antonasa ivelomana. Fototra iankinan'ny fampandrosoana ny commune no izy misehatra ny fotony ka totosany 12 oktobra 2024 ny fanaovam-tsony fifanekem-piarah-miasa teo amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Ministeran'ny Aditany sy ny Fitsinjara-pahefana. Fiarah-miasa amin'ny anofanana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune 20 amin'ny faritra 13 iasan'ny fandarana asa. Raha koa ny famorenana fiarah-miasa ho an'ny fitondrana ankehitriny ary velorano anankiroa no izahantsika mampiorina ary manatanteraka arak'izay efa nisonita amin'ny filoham-pirenena dia velorano voalohany mikasika ny fahasiry hoe mahavita tena ara-tsakafo ny malagasy zao izay kataontsika zao dia anenjika hanoana hanao izay hanatsarana izany velorano zany. Ny faharoa ny velorano faharoa ambin'ny folo dia ny hoe mahavita miahy tena tanteraka ary mandray andraikitra ireo lafitany na faritantsika. Iarahantsika manatanteraka izay ary isika rehetra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana zany satria ny fiarahamentana no ahavitana izany ezaka rehetra izay apetraka ao anatin'ireo velorano anankiroa. Voasoritra ao anatin'ny fiaraha-miasa ny hanamafisana ny fitompon-draharaha izay hita fa mbola tsy voafehy, ahafahana mamaritra ny sehatr'asa tokony hiasana mifanaraka amin'ny drafim-pampandrosoana ny commune ary ny fanatevenana ny fahaiza-manao, ny fitaovana sy ireo iandraikitra ny tantsoroka mba ampiodina sy ampaharitra ny fampiofanana ireo tanora. Isy ny fametrahana ny CMR na faribolana hampiroboroboana ny tontolon'ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'izao fotoana izao zany misy an'ilay atao hoe faribolana hampiroboroboana ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany ilay atao hoe cercle de promotion des métiers ruraux. Dia izy io ny commune zany no mametraka mpanentana na ataonay hoe animateur dia mampivondrona an'ireo ataontsika hoe mpisehatra rehetra eny amin'ny commune zany ahafahana mitily aloha voalohany indrindra hoe inona reo seha-piariana izay mety ahafahan'ny tanora misehatra ao anaty asa famokarana izay dia inona ihany koa ny ataontsika hoe fangatahana filan'ny tanora amin'ny fiofanana zany mifanaraka amin'izay fiariana izay dia izany hoe raha tsorina ny commune zany no tena antenaina fa hitarika hijery hoe tanora firy amin'ny seha-piariana inona no hofanina fa ny fandarana asa zany amin'izao fotoana izao dia manohana ny commune ahafahana manatanteraka an'ireo fiofanana ireo eny anivon'ny commune zany hoe eny fotony. 12 volana no anatanterahana ity tetika asa ity mialohan'ny ifaranan'ny fandarana asa Formaprod amin'ny taona 2024.